Mirabantsika rehetra indray dia faly mahitanareo eto amin'ity herinandro vaovao ity. Iresaka kely momba ny fitsarana izay niseho androantsika dia iverina kely iresaka ihany koa ireo fitsarana izay nitranga tamin'ny herinandro. Ampatsiahivoka antsika fa androany izany nataony fitsarana ny Clémence noho ny fitarian'olona teny an-dalambe izay hampanganana azy ho nanao atteinte à la sûreté de l'État, rassemblement sans autorisation. Tsisy zavatra potika, tsisy zavatra simba, tsisy vola very, tsisy ainana fohy, tsisy olona naratra, kanefa dia zao zany izy avezivezy eny amin'ny fitsarana. Nandeha ny fitsarana androany dia nahemotra amin'ny 24 avril, 24 mai indray satria tsy tonga ny solotena ny fanjakana. Dia lasa nody dia miverina. Zany hoe ohatrany hoe tsisy atao zany ireo olona ireo ampivezivezena eo. Na izany na tsy izany dia misaotra antsika rehetrarehetra hatrany aloha izay nanotrina anazy tamin'ny fitsarana androany satria hita fa tonga marobe ny vahoaka malagasy tonga tao amin'ny fitsarana nanatrika an'izany fitsarana izany na dia fanemorana ara moa noho nisy. Dia hitako efa manomboka taitaitra ny malagasy, efa manomboka mirahina, efa manomboka tsy matahotra, efa manomboka masahy mifanotrona sy solidaire. Fa izao efa ho ray volana zay eto mitatatata, tsisy mieno, tsisy eny misy mieno ihany zany fa le olona tena tiako andray andraikitra, le olona tena tokony andray andraikitra tsy hita hoe aiza. Fa maninona ny olona izay miteny ohatran'ny Clémence, ohatran'ny Lily, ohatran'ny reto conseiller municipal ireto, conseil municipaux reto no ireo no meriden'ny fitsarana, ireo no ampanatsony ny gendarme, ireo no lazaina fa manakorotana saim-bahoaka, manakorotana ny filaminam-bahoaka. Fa ireto olona izay dénoncen zareo ohatrany hoe inaina indray tsy tohaina mairana Antananarivo, tsy manakorotana saim-bahoaka zany ny fieritreretana hoe ahodikodiny io naina io any amin'ny orinasa privé izay natsangany ny volan'ny commune. Tsy manahirana saim-bahoaka ve mahita an'io fako be tsy voaroaka io izay tokony ho ataon'ny Samva izay navadika ho SMA izay natsangany ity mairana naindray tsy tohaina ity ary nametrahany andry ry Lalatiana Ravolomanana ho actionnaire. Tsy manakorotana saim-bahoaka ve ny mahita an'ireo fako be hitapoka hitam-pirenena sady mahasiso maloto ireo. Zany ny tena manohitohina ny filaminam-bahoaka sy manohitohina ny tontolo iainan'ny vahoaka.
nefa rany a ireo vahoaka leo fako reo andeha tatitra an'io fako io a de ariny ao atokotanin'ny naina na ho alefany ery anoloanany tranonaina ny tranony angany tsy hitan'ny olona de ho taterinareo any reo sady izy nefa nyteny an'izany hoe raha tsy voaroaka ny fako dia atero any amiko donc zany efa nahazo alalanareo raha manao an'izany ny vahoaka tokony tsy ho taitra tsony izy hoe otry to naterindreto aty amiko ny fako satria efa tsy vita an'le izy a izy raha teo amin'io a tsy s'inquiéter mihitsy fa iverinareo fa tsisy vola angamo ny fanaovana an'io fako io misy budget io misy budget ao amin'ny commune misy budget ao ministère an-drano misy budget ao amin'ny assainissement ary misy dotation ana budget daholo io rehetrarehetra io fa maninona tsy vita satria misy fanodikodonam-bola ao hitantsika fanovainy SMA ny samva de io SMA io a no nolazaina fa actionnaire ao a Lalatina Ravolomanana ny montant ny action tsy haitsika fa ny fantatsika de actionnaire ao izy mianakavy a de mifampiaro ao ary ny fako eo anelanelan'izay a tsy voaroaka sady manimba tontolo iainana manimba fahasalamana manimba ny manakorotana ny saim-bahoaka sy ny filaminam-bahoaka kanefa tsy misy ninina atao an'io be ny tanàna io rehefa mba nyteny an'izany a ireto vehivavy kely anankiroa Clémence sy Lily Clémence Rarimanana sy Lily Rabetafika dia nosamborina de alefa any amin'ny fitsarana de androany zao a nalefa teo i Clémence ho tsaraina satria hoe nitarika olona sy nitarika andreo mpanao taxi anohitra ny décision ny maire ary hitaky ny felan'ny zany maire zany sy fandraisana andraikitra amin'izany maire zany aiza ny IGE aiza ny inspection générale de l'État tsy mba fa iza ka iza ho a Madagasikara no afaka misaisira an'izany IGE zany rehefa mahita ve ny IGE hoe ohatra mizahatra mampiahiahy tokoa atao amin'ity zahatra ity tsy tokony efa misaisir d'office ve ireny olo ireny na mba misaisira koa ny ao amin'ny présidence maniraka an'izany IGE zany anao audit ny contenu CU Antananarivo commune urbaine Antananarivo io fa maninona ny tsy atao zany efa hita io vola 11 milliards d'ariary na 55 milliards de FMG na hodikodina na laina tao amin'ny knapsa zay tsy pampanjana-bola sady tsy pampindram-bola na laina tao amin'ny knapsa de nomena ny SMGD lazana fa ividanana ny Easy Park fa maninona no orinasa privé na de ataoko raha hoe ny commune no miantoka azy tsy mananjoa tsy manana ataontsika tsy mananjoa itrosa vola any amin'ny knaps io SMGD io satria orinasa tsy fantatra akory na aomby na tsy aomby zao very fotsiny vola hatramin'izao tsika miteny zao a mba tiako hita hoe impirina andoha nanao remboursement zay io SMGD io avy eo efa tenenina mba ataovinareo enquête io zavatra io navoakanay teto fa orinasa vao nisokatra mois de avril mai 2021 no nomeny knapsa vola décembre izy efa manomboka mieritreritra ny amin'ny vola azy inona ny antony satria mamy raha vatomanga no mibaiko ny knapsa omeo volinaina ary inaina no misolo tena ny SMGD mandeha mindram-bola ao amin'ny knapsa tsy misy hoe tsisy garantie tsisy antoka tsisy vola tsisy ninina 10 millions d'ariary ny action ny capital afaka mindrana izy 11 milliards d'ariary
inona ny mahatonga an'izany satria mamy Ravatomanga mamme avala aminazy hoe omeo vola io zay ilainy eo. Sala amin'ny tenenany mamy Ravatomanga ihany koa hoe iza mahazo manondrana letra izany tsy mahazo manondrana. Sala amin'ny tenenany ihany koa hoe omeo vola le association AFF any vadiko de ohatran'izay koa ireo orinasa rehetrarehetra na association rehetrarehetra izay nanaovany KNAPS libéralité de misy fandraisana akaiky na lavitra amin'ny mamy Ravatomanga daholo. Za angamba raha tany Madagasikara mety efa tratry ny contrôle judiciaire ihany koa fa tsy rarahako zany. Raha masaha izy aty andafy koa mandeha mitory ana pour me mettre sous contrôle judiciaire fa aty tompoko raha zavatra marina ny lazainao, zavatra misy proof ny lazainao filazam-baovao ny anaran'izany information ny anaran'izany fa tsy diffamation. Raha miteny zany hoe mamy Ravatomanga no nametraka nyreto olona rehetrarehetra izay niasa tao aminy, olona tao amin'ny Sodiaty, olona tao amin'ny Matarel, olona tao amin'ny MPB MM tsy haiko tsony ny anarany, BTP anarany ny sociétéany, ireo olona ireo napetrany aveo ao anatin'ny administration any KNAPS, napetrany any amin'ny Matarel, apetrany any amin'ny finance, apetrany any amin'ny assurance aro ahafahany manao ampimamba ny vola ao. Ahoana moa mahatonga an'izany hoe fa maninona no mamy Ravatomanga amin'ny alalany DG any Sodiaty sa PC any Sodiata Erika no manao audit ny compte KNAPS. Alalana viaiza sady fahefana viaiza no anaovana audit ny KNAPS nefa ny KNAPS amin'io mandeha tsara, inaina amin'io anisan'ny PCA tao tsy ahafantarana hoe inona kory ny détournement natao tao fa raha ny libéralité natao tamin'izany koa efa tsy tokony tsoforoana. Misy vola nampindramina ny Semady 12 milliards d'ariary tsy voaverina mandrakitiny androany. Io 11 milliards d'ariary napitrosana ny CUA io zany aza manateny isika malagasy ho tafaverina io. Noninona satria ireo olona ireo ity efa lazaina fa ity mamy Ravatomanga ity tompoko no mibaiko any Rajoelina sy ny firenena malagasy na de tsisy ara ny président élu eo. Izy no mitazona ny cordon de la bourse rehetrarehetra ao a Madagasikara ary apetrany eo daholo ny olona ahafahany mamoaka an'izany vola zany. Amin'izao tsika miteny zao navoakanay tamin'ny herinandro ireto misy compte offshore any mamy Ravatomanga. Maninona tsy mba misy akory enquête, tsy mba heninay hoe ino fa nampanatsony Ravatomanga anaovana enquête, tsy mba misy hoe ino fa natao audit reo orinasa ny mamy Ravatomanga, tsy ta hoe ino fa natao redressement fiscal, tsy ta hoe ino fa ny se saisir ny IGE Inspection Générale de l'État andeha anao enquête par rapport amin'ny zavatra noteneninay. Fa maninona izay mirelayer ny zavatra teneninay zany de ho samborina hoe sambory eo tapeny fotsiny vavany. Zany nge reto natao hoe didy jadony. Didy jadona zany satria izay olona rehetra miteny marina de tsy mba jerena le marina teneny hoe so de mba mila fanadihadiana ty zavatra ty mba ahafahana mandray fepetra eo anivon'ny ambaratonga mpitsarana samihafa fa le olona tonga de tapenana vavy any akombina vava de fatory ny tanana any amponja sady rehefa ao amponja tsy misy traitement de faveur so de hoe ohatra ny DG ny KNAPS zay hoe andeha ivoaka hono ty DG ny KNAPS androany fa manana maty misy fahoriana ao aminy. Tsy ny fahoriana ao aminy akory ny maninona. Raha misy fahoriana izy de mamangy azy amin'ny fahoriana sika. Fa ny olona migadra tompoko de privé de liberté. Na misy maty, na misy marary, na misy maratra, na misy torana, tsy mahazo mivoaka ny figadrana. Zay ny atao hoe mandat de dépôt. Zay ny atao hoe privation de liberté.
fa raha ohatra ianao ka afaka andeha hitsangatsangana satria fety ny andro, satria hoe misy maty, satria misy marary, satria marary ny andohanao de mila mivoaka ianao, raha zany no izy de tsisy dikany anaovana an'le mandat de dépôt. Ary efa teneniko hoe manomboka sorena ireo mpitsara manao ny asany amin'ny adalan'ireo mpitsara, manimba ny asan'ny mpitsara zay fa mba manao asa tsara. Misy mpitsara sasany tsy tahotra tsy menatra maka détenu atao mise à disposition. Io no atao fitadiavam-bola, io no atao fivelomana. Le mpitsara ry nefany efa miriske ny fiainany ray manontolo placé an'ireny olo reny sous mandat de dépôt. Avy eo 50 millions d'ariary, 100 millions d'ariary, 1 milliard 200 millions d'ariary amohan zareo an'le détenu. De mbola miteny zay, raha mbola misy henoko, mbola misy tratrako amokamoka gadra ao, ary mpitsara foana mamoaka gadra ao, mpitsara manome baiko avy aty amin'ny DGAP, avy eo mandeha ao amin'ny chef d'établissement, avy eo mandeha le mise à disposition, de le mise à disposition alefa any amina mpitsara au placé. Tsy voalaza ny lalàna akory zany atao mise à disposition zany ka miteny aminareo zay fa za mbola misy tratrana eo. Fa zay tratrana eo de anaovana fitoriana koa zay mpitsara mbola mandray gadra mise à disposition parce que c'est illégal. Manao mopy ary tsy azo atao. Tsy azo atao tsony maka main d'œuvre pénale hoe mpitsara tsotra ianao ndeha aka main d'œuvre pénale. Tamin'ny androny teteza mita nefa zany Christine Razanamasoa sy mpitsara anankiray zay nitarika ny SMM tamin'izany mamoaka gadra atao mopy foana. Efa misy efa 60, 50 ny mopy amin'ny anaran'ny zareo. De nareo ve mieritreritra hoe ireo olo ireo de manana tanimboly sa manana inona ampiasana mopy? D'ailleurs les mopy amin'ny efa tsy azo atao intsony, mbola manao ihany. De amin'izao indray reto mpitsara ny HCC reto mamoaka gadra ao. Satria zay ny baiko azo avy amin'ny Mamy Ravatomanga sady mahazo vola no mahazo baiko hoe Mamy Ravatomanga miteny arovo ny oloko. Io de jeune knapsa io raha ny tena marina bouc émissaire izy. Iny ka bouc émissaire, fitaovana fotsiny izy. Nampiasainy Mamy Ravatomanga, nampiasainy Naina, nampiasain'ireo mpiara-miombina antoka amin'izy rola reo amoaka vola. Ary zany Naina zany koa raha mbola tsy tompo-kevitra koa zany fa mbola piasan'ny Mamy Ravatomanga zany. Amoaka vola ao amin'ny knapsa, amoaka vola ao amin'ny CEA. Aza taitrareo mahita fa ao anatin'le SMGD de misy olon Ravatomanga koa ao. Ny commissaire au compte ao de olon Ravatomanga. Efa piasa amin'ny efa expert comptable mpanao ny audit ny zavatra ny rehetrarehetra. Efa expert comptable mpiandraikitra ny affaire ny rehetrarehetra. De comme par hasard iny koa no commissaire au compte ao anatin'ny SMGD. De eo anelan'elan'izay efa miteny aminareo zay hoe manana compte offshore marobe io Andriamatoa Mamy Ravatomanga izay apetrany any Maurice, any Seychelles, any amin'ny île de Tortola. Nomena ianareo ny anarana, nomena ianareo ny olona migery anazy, nomena ianareo ny société migery an'ireo reo société ny compte-ndreo. Nisy ve fandraisana andraikitry ny Samifine, nisy fandraisana andraikitry ny PAC, nisy ve fandraisana andraikitry ny Bianco, misy ve fandraisana andraikitry ny Direction Générale des Impôts, sa moa ty Direction Générale des Impôts sy ny ao amin'ny DGI, DGE ty Direction Générale des Grandes Entreprises. Ay moa io ka miara misosy amin'ny Mamy Ravatomanga koa adiniko. Iza ihany zany ny olona mba tsy napetraky Mamy Ravatomanga eo amin'ny administration io, ao amin'ny fitsaran'io, mba hanenjika azy amin'ireo zavatra ataon'ireo. Fa ny zava-misy ane de zao hoe détourneny ty Mamy Ravatomanga ty daholo ny vola mpanjakana rehetra izay amin'ireo société mpanjakana misy vola ireo, de amatsiny ny orinasany sy amatsiny ny compte zay ananany any ivelany.
izany détournement de fonds publics zany infraction. Ny fametrahana zany vola azo tamin'ny infraction zany any amina compte offshore zany hoe placement d'avoir illicite à l'étranger. Ny fandefasana ny volany amina compte offshore io réinjectena eto Madagasikara amin'ny alalana circuit mody hividanana PPN na mody zavatra tsy fantatro ny hividana azy, hividana automobile na hividanana matériel de construction, izay natao blanchiment d'argent. Donc misy détournement, misy placement d'avoir, misy blanchiment d'argent, c'est les circuits. De efa fantatra hoe iza manao azy tsisy mandray andraikitra, mody fanina daholo, mody mitapy eo daholo. Fa ireto olona zay miteny ihany samborina, nosamboriny Rolly Mercia 44 mois de prison. Tianareo gadrana 44 mois de prison koa zany io Clémence io. Satria zany rehefa gadrainareo 44 mois de prison le olona de milamina zany ny tanàna, tsy mikorotana ny saim-bahoaka. Io Beridge 44 mois de prison satria ny teny hoe ny CVO de tsy mahasitra na ria izy dia ny Karamaindry Rajoelina taloha. 44 mois de prison. Paul Rafanoarana Iravo aloha ny dénoncé Iravo. Misy raha tsy manjary tao amin'ny santé tao. Mandraky tina androany tsy nisy enquête nandeha. Izy rery natao enquête fa ny olona tao amin'ny santé tsisy enquête. Kanefa Paul Rafanoarana, Philippe François, Aina Marie. Zany Aina Marie zany de mpiasa ny banque centrale. Kanefa de migadra fotsiny 10 taona ny hatramin'maizina noho n'inona satria gérant société any Paul Rafanoarana. Tsy misy idirany zavatra tany anaty mail any Paul Rafanoarana tany. I Paul Rafanoarana olona saika atao prime ministre. De hitandra vatomanga hoe raha io ny prime ministre eo tsika nataony tsako voalohany fa ataovy izay ampigadrany io any, tao 20 ans de prison any io. Ohatray koa Philippe François namany io. De gadragadraina fotsiny ohatr'izany le olona. Io Paul François Philippe Rafanoarana Aina Marie io, inona nataon'ireo olona ireo? Tsy nanao inona ireo olona ireo? Nahitana vola 250 millions izy. Izay fandrika, tsy santatra na iza nametraka an'io tao. Naterina le izy amin'ny hariva, genre je sais pas 17h, 19h tonga amin'ny police, tonga gendarme, perquisition. Tsisy mandat, tsisy ninona. Avieo 20 ans d'emprisonnement, tsy misy proof akoatriny hoe nisy mail saika ho alefa, nisy vola trano. Ny fahitana mail ve milaza fa saika hamono olona ianao, saika hanonga-panjakana ianao. Ny fahitana vola ao an-tranon'olona ve afana milaza fa saika hamono président. Ka maninona koa raha andeha atao perquisition ao Amamra Vatomanga ao, ahitanareo fa sûrement misy vola mipetraka ao. Donc te hanonga-panjakana koa zany izy. La preuve, tsy sakitiana io président tena mitondra ny président antsika io. Ary Andry Rajoelina ve tsy mba menatra hoe ianao no nanao zay ampalan'ny tenanao amin'ny fomba fifidianana fenosoka. Ianao no soi-disant hoe lany. De io olona io no mitondra ny lohanao sy ny sanganao dreo de tsy mandray andraikitra ianao. Io fiterany rambony vahoaka io nareo nefa rany. Za zay de efa miteny. Io vahoaka io abadonareo isan'andro, ampahatrainareo isan'andro, ataonareo nona lava isan'andro io. Gadragadrainareo isan'andro io. Ndray andro any io ho tezitra. Ndray andro any io hitrotra. De anomboka hitatitra ny fakony any an-tranon'ny Naina sy any an-tranon'ny Amamra Vatomanga. Avieo hikomy aminareo io tsy hitanareo intsony izay anaovana anazy. De za indray ny diso raha miteny an'izany hoe ianao indray maniraka olona nina. Tsy maniraka fa miteny. Tsy mpaminany fa zany de azo vinanina hoe zany nefa rahany io. Rehefa tsy handray andraikitra ianareo, areto de miteny amin'ny fitsarana. Oro-pitsara, namana,
misy efa manao ihany ianareo fa misy de manao zavatra mamoetra ihany koa de za moa zany tenena foana hoe ianao de manaratsy mpitsara tsy manaratsy mpitsara ako fa misy mpitsara ray roa na telo manaratsy ny mpitsara anarivony zay manao ny asany sy tsy manao ninina fa manao ara-dalàna ny asany fa reo mpitsara ray na roa na telo reo no manaonao foana manao kolikoly manao fisolelafana amin'ny Mamy Ravatomanga no manao deux poids deux mesures manaiky ho ampiasainy iarovany fanaovany ampimamba Madagasikara tsy fantanao zany ampimamba zany io ataonao io tompoko natao hoe ampimamba ametrahanao olona daholo ny secteur d'activité lucratif rehetra de serenao le olona de enao mandidy sy manapaka hoe zao ianona mahazo metsika ianona tsy mahazo ianona mahazo voaka ianona tsy mahazo hatramy vania zao il y a 3 jours nogadraina koa reto le mpivady ny ody vania alohan'ny fotoana iza ny tompon'ny vania eto Madagasikara Mamy Ravatomanga iza ny tompon'ny letchi Mamy Ravatomanga iza ny tompon'ny vola afenina ny ivelany Mamy Ravatomanga iza no mpamehy baiko amin'ny kinapy sa hoe omeo vola daholo iana Mamy Ravatomanga de maninona re i Mamy Ravatomanga no tsy sahinareo mihitsy sa hoa iandra le vahoaka ho tezitra de rehefa tezitra ny vahoaka de hoe de hoy sisa hoe zaiko efa niteny afa tsy nienonareo ko toko ahoana fa izao misy olona ray na roa na telo mahasamy joro na ao amin'ny samifina na ao amin'ny Bianco na ao amin'ny IGE na ao amin'ny fitsarana ka manao audit manao contrôle manao enquête mikasika ny Mamy Ravatomanga sy nainandre tsy tohaina io amin'ny détournement zay ataony zareo de ho gagitsika rehetrarehetra hoe ay ve zany ary ho an'izay mpitsara mbola andeha itetateta andeha hiaro azy indray aveo tadidio fa efa tsy tamin'ny teteza mita tsontsika zao tamin'ny teteza mita mety mbola tsisy Facebook be ohatrany amin'izao mbola tsy mianaka be ny réseaux sociaux mbola tsy fantatra daholo hoe iza daholo ny qui fait quoi comment et pourquoi et pour qui fa amin'izao efa fantatra hoe qui fait quoi comment ils le font et pour qui ils le font et à combien ils sont payés fantatra daholo zany ka de efa miteny ndray zay any aminareo fitsarana amin'ny baolina fa tsy hoe rehefa olona anao dénonciation any zavatra misy ny zavatra marina manao fanetry be amin'ireo olona zay fanetry be amin'ny firenena de ho karavasinareo ho samborinareo ho gadragadrainareo fotsiny reny olo reny nefa ny ireto olona tena fanetry be ny firenena de ataonareo ohatran'le olona mpanolana lazaina fa attouchement attentat fotsiny nataony attentat la pudeur ka dia roa taona tranomaizina fotsiny nomena anazy nefa attentat la pudeur avec violence avec ino moa en bande organisée olona roa nanao anazy de atao 2 ans minimum de peine de ohatran'izay koa nandeha tsara anareo Mamy Ravatomanga de efa mitena zay tsy mety zany fa ho tezitra aminareo io vahoaka io de rehefa tezitra aminareo vahoaka io de tadidio nahazo any Rehavana Michel mandraky tiany androany malahelo ny fitsarana ray manontolo satria izy no ny antefaniny atezeram-bahoaka atezerany polisy tamin'izany ka okare isika mba atsiaro hoe no ny adalan'ny sasany amin'ireo mpitsara reo ihany no mahatonga ny mpitsara sasany matimaty foana ohatr'ireny ary no ny adalan'ny mpitsara sasany no mahatonga ny olona ho tezitra ary de manaonao foana ohatr'ireny za tsy miteny hoe mety reny jamais fa za miteny hoe rehefa tsy hitan'le olona ntsony zay ho atao de azagagy nareo raha manao an'izany ny olona satria inona no ataony inona ary no ataony zao
procureur ao Antananarivo efa mitady mba anao zavatra araka ny tokony ho izy raha de ohatra ny enoeno fotsiny izy nandritra n'izay fotoana zay de zao efa tadiavina asorina sahady indray de hosoloana olon-dravatomanga. Ny olona koa ne marobe ny te hiara-iasa amin'ny Ravatomanga apparemment samy te hiara-iasa aminy daholo satria any zao misy ny vola sy ny fahefana de te hiara-iasa aminy daholo ny olona. Fa za tena miteny fantatra ny anareo reny efa fantatra daholo ianareo reny de ataovy ihany ary fa izao aloha zahay de mitaky oka mba ho atao okare mba ho atao ny fanadihadiana mikasika an'io fananany Mamy Ravatomanga, mikasika an'ireo vola izay nitenena ao amin'ny KNAPS de nisy vola nalefa gauche nalefa droite amina miliara tsy misy miteny raha tsy miliara nefa io vola io volan'ny be antitra, volan'ny retraité, volan'ny mpiasa. Natao toraka-badia sy ny lalanina foana fotsiny noho n'inona satria Mamy Ravatomanga mamy mepaiko. Raha pitso iresaka anareo momba ny KNAPS Invest izay tetika saika atao ohatra ny Madarel Invest sy Madarel Immobilier. Fa androany aloha zay ny tiako tenenina de ozy izy miandry chaque minute tic-tac 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 chaque minute compte fa mandana re mba ataovy ny andraikitrareo ry Inspection Générale de l'État ohatra ny nanaovanareo Inspection Générale tamin'ny maire ny Majunga de tonga de tsy aminay ny dossier de ohatranay koa ny andrasanay ho ataonareo aminay nandre tsy toaina izay piasan'ny Mamy Ravatomanga ataony manodikodina ny volan'ny commune. Miandry koa izahay ny audit natao amin'ny KNAPS sy amin'ny compte ny Mamy Ravatomanga rehetra. Rehefa tsy hanao an'izay nareo de zay mbola eto misy olona anao foana zany. Zay ary fa mametraka mandra-piona ho antsika rehetrarehetra indray de rapitso ny fotoana antsika manaraka.